Fifaliana lehibe indray raha lasana vavimalala no ionana amintsika amin'ity androany ity. Fotoana izay ahafahantsika indray fampizara tenin'Andriamanitra foy ifampaherezantsika. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Habakoka no entiko androany. Habakoka 3 ka ny 7:12. Teny matetika efa mandalo anatin'ny sofintsika zany nefa ho zaraiko indray androany angalantsika fampahirezana. Habakoka 3:7. Fakto zao minaran'i Jesosy na dia tsy hamontsina aza ny aviavy ary na tsy misy vaony aza ny voaloboka na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary na dia tsy mahavokatra hohanina ny sa na dia vonona ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra. Zany hoe zany ten'Andriamanitra zany rehefa vakitsika dia hitantsika mihitsy hoe misy olona eto mandalo ady. Misy olona eto tena mandalo fotoana tena fotoan-tsarotra ity Habakoka ity. Mandalo fotoan-tsarotra izy satria mba misy zavatra ndraindray eo amin'ny fiainantsika, misy tsy mety ny sasany fa mety ny sasany fa ny azy manomboka any amin'ny zava-maniry hatrany amin'ny zava-manan'aina eo am-pelantanany dia tsisy ninona mandeha. Mandiso fanantenana ozy izy mandiso fanantenana ny zavatra tsisy ninona tsony. Ary mahita eto hoe mahery loha, mahery saina, mahery finoana ity lehilahy ity. Nahoana moa mahatonga amin'ny tena izany? Be dia be nge lasana vavimalala ny olona amin'izao fotoana izao mandalo zavatra anankiray andeha ataoko hoe misy olona nge vao manomboka fotsiny amin'ilay hoe na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ity teneko anao fa amin'izao fotoana izao zavatra ray ohatra izany dia efa afaka hampamofo olona anankiray. Mino fa tsy izay ianao vao nahita hoe olona saraka amin'ny olon-tiny dia namono tena. Misy olona fantatritsika tsara angamba ndre iza moa le Zizira Bearvelo, mpanoratra tena nikoizana malagasy fa zao namono teny io lehilahy io. Inona namono tena? Matetika izy loatra hatrany fahadisom-panantenana fa ny tena fahadisom-panantenana ngeza indrindra nahazo azy nangataka taratasy frantsay izy io. Zay hitako moa nangataka nationalité izy na nangataka hoe ho aty Frantsa fotsiny tsy fantatro fa tsy nivaly zany fangatahany zany. Diso fanantenana izy dia namono tena. Zany hoe mbola tsy tonga any amin'ilay hoe tena io raha lasana vavimalala tsy ny visa, tsy ny taratasy, tsy zavatra ohatr' izany angeny miantoka ny fiainan'ny olona anankiray. Mety misy olona manao demande na visa ohatra n'ity lehilahy ity tsy nahazo dia mijery zavatra hafa indray izy hoe tsy nety iny aty amin'ny zavatra hafa indray manarina. Misy olona very asa dia mamoy fo ambony tena satria ny olona mieritreritra hoe ahoana tsony indray ny ohatra hoe iny ny fantoka tamin'iny ny fiainany. Androany tena teteny aminao hoe misy olona ny ambadimbadika any da lasana vavimalala ary ny olona miaraka amin'Andriamanitra, ny olona mpivavaka dia olona vita setra amin'ny zavatra ohatr' izany. Ity lehilahy ity dia vita setra. Ahoana mahatonga ana amin'ny teny hoe vita setra? Koa jere ny aviavy tsy misy, voaloboka tsisy vaony fa mandrobona fotsiny, tsy mahavokatra hohanina ny sa, mahadiso fanantenana ny oliva. Tsy nety reny ny fambolena, tsy nety reny ny zavatra hiteny ambony, dia indray hijeriny ety ambany, inona ny zavatra misy ao anaty fa ao am-pahatra, inona ny misy tsy mahavokatra ny sa. Zao ny zavatra tenenin'ity lehilahy ity any amin'ny 9:12 nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Zany hoe nalehany amin'ny vola voalohany ary izy dia efa fantatra ihany ny zavatra ho teneniny fanade tsy mamontsina azy, fanade. Hitanao zany ny atao hoe olona mionona, fanade mbola tsy ho avy tsony aza ny vadiko ohatra, fanade tsy manana asa tsony aza androany, fanade tsy afaka examen aza ahako. Inona tokony atao? Tokony atao tahaka ny ataony ity lehilahy ity. Nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany. Hitanao mbola mahita sorsana fifaliana ihany. Ny olona efa tsy misy mamirana, tsisy ninona misokatra tsony amin'ny kote am-piainany fa mbola mahita antony hifaliana ihany izy. Zany angera lasana vavimalala ny atao hoe olona mahatoky an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa nampanoratra ny Salamo, mahafinaritra nge fa ity baiboly ity nge raha lasana vavimalala tsy isy kisendrasendra rehefa mamaky isika ny Salamo moa dia fantatsika tsara fa misy toko 10:7. Efa misy toko 10:7 ny Salamo ny farana any amin'ny 10:7 dia zavatra mahafinaritra aleloia farany. Zay ny soramandry amin'ny
salamo farany ary zao ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo fadimapolo amby zato andiny faharoa miderazy eto de fideranan'andriamanitra mideran'andriamanitra ny fitoerany masina miderazy amin'ny avakavaky ny heriny fa amin'ny andiny faharoa de misy teny manao hoe miderazy no ny asany lehibe zany hoe mideran'andriamanitra no rehefa misy zavatra angezabe miseho amin'ny fiainana hitany hoe tsika le mitsoro vavolombelona alleloia za zany de tsoro vavolombelona fa satria sitrana ny zanako satria nisy asan'andriamanitra lehibe teo amin'ny fiainanao efa miteny hoe za zany tsoro vavolombelona fa nahita asa de satria misy asan'andriamanitra lehibe ao amin'ny fiainanao de normalna ny olona raha mifaly normalna ny olona raha mideran'andriamanitra fa ny tenin'andriamanitra de miteny eo amin'ny tapany faharoa amin'ny salamo fadimapolo andiny faharoa manao hoe miderazy no ny abean'ny voninahiny zany hoe misy fotoana tsy nisy asany lehibe teo amin'ny fiainantsika nisy fotoana ary io mihitsy le zavatra tiany abakoka tongava inona moa raha lasana baby malala no ideranan'andriamanitra hoe alleloia misaotra anao andriamanitra fa tsisy hanina androany me tsara velatsy ny olona manao an'izany azo antoka na hoe misaotra jesosy tena faly be tena andeha andia be mihitsy aho fa voaroaka tamin'ny asako nitsahatra ny asa olona me tsara velatsy manao an'izany fa ny olona tsy me tsara velatsy de le miteny manao hoe fanade voaroaka amin'ny asako aza fa na de tsy manam-bola mihitsy aza fa na de tsy voaloha aza ny hofatraniko de mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany a mbola hiravoravo amin'andriamanitra ihany a satria ao amin'le andininy faharoa tapany faharoa amin'ny salamo fadimapolo amby zato teo de zao miderazy araky ny abean'ny voninahiny zany hoe zao iabakoka eto tsy mideran'andriamanitra ny amin'ny ny asany lehibe satria fantatra fa tsisy nety kosa ny zavatra natao ozy ny ten'andriamanitra hoe mony soa ihany vano raisitsika avy amin'andriamanitra fa tsy ny ratsy koa ka ety nge eo amin'le fotoana fandraisana ny ratsy de eto izy tsy mideran'andriamanitra fa nandray zavatra tsy nety fa eto izy tena mideran'andriamanitra satria andriamanitra mila derainy de mideran'andriamanitra izy satria nahoana satria be voninahitra andriamanitra ianao zany manomboka androany tadio salamo fadimapolo andiny faharoa tapany voaloha sy tapany faharoa mila mideran'andriamanitra ianao rehefa mety ny atao tana mijorova volombelona tantarao fa manao zava-mahagaga amin'ny fiainanao andriamanitra tantarao fa tena manao zava-mahagaga tena tsy takatra ny saina tena lehibe andriamanitra aza mba mangina zany ny vavanao mijorova volombelona rehefa misy zavatra seho an'andriamanitra aminao na kely na be zany mijorova volombelona tantarao na ny amin'ny fianakavianao mpiara-miasa aminao tsy voatery any am-piangonana fa na olona mpiaraka busy aminao mpiara-mandeha tray aminao ndany de tenene zany na olona tsy fantatrao ary antany izy manao aona ianao hoe iza ny anaranao ianona ny anarana za hoe mijorova volombelona aminao fa lehibe andriamanitra hoe za hoe ataony ohatr'izao mino fa ny olona ieno anao am'zany aza miandra any am-piangonana de ndany salamo fadimapolo amby zato andiny faharoa tapany voaloha mandehana me voninahitra andriamanitra ny asany lehibe teo amin'ny fiainanao fa rehefa tsy mety ny atao tapany faharoa miderazy araky ny abean'ny voninahitra mideran'andriamanitra taka an'ity lehilahy ty hideranao andriamanitra fa na de tsy namoitsina aza ny aviavy lehibe anao milomena voninahitra anao zany abakoka zany nge raha lasana baby malala olona lehibe zany tao amin'ny baiboly ary ny olona tsy lehibebe ho azy fa ny olona lehibe de ny olona zay manaiky andriamanitra lehibe eo aminy ozy izy jesosy hoe rehefa any amin'ny raha mamaky tenin'andriamanitra tsika ny amin'ny jaona toko fahenina any de nisy fotoana jesosy fantatritsika tsara le namoky olona tsy oby 5,000 lehilahy tsy oby 5,000 zany hoe olona be dehibe nohony 5,000 zany tonga teo noana tsy nisy ale de nanehoany jesosy zava-mahagaga nomeny voko mofo 5 sazandrano loha de nampitombonina de lasa voky ny olona mbola izy ambiny be dehibe de faly ny olona ko izy moa ny olona alahelo raha voky zany fa zao rehefa tonga any amin'ny jaona toko fahenina taoarina nanaovana nanomezana any le mofo hoan'ny vava zany de tonga reny olona any amin'ny jaona toko fahenina andiny faharoa amby roapolo misy zany noho ny ampisiny io izy vaoka de nijanona teny ampitany ranomasina de nahita fa tsy nisy sambo kely hafa teo fa tsy ray any ary jesosy tsy niara-ny ondrina tamin'izany sambo kely zany hoe niandro ny olona ila le ampamin'ny mofo fa tsy tonga jesosy tsy tao jesosy de ina nataony olona niazakazaka ny olona mitady any jesosy tany hatrany Kapernaume de rehefa tonga tany de niazakazaka le sepotra be iny jesosy efa ilaka ianao teto zay nanezika anao taty hitanao le olona tehiteny reny zay ke jesosy mpanaradianao zay nge jesosy tena tianao zay ke tena mivavaka aminao zay kristianina zay pina
fa fantary jesosy ny tao ampondreny olo edy izy jesosy eny amin'ny andiny fa fito ambiroapolo andiny fa enina ambiroapolo mitady ahy ianareo izy izy fa tsy noho nahitanareo famantarana fa noho ny nananareo ny mofo zany hoe fantary jesosy ny antony azaka zany reto olo reto fa tsy de tena izy fa noho ny amin'ny mofo teto nefa jesosy nitoriny amin'ny atao hoe mofinaina eto zany reto olo reto toriana zava-panahy am'izay fa tsy le zavatra le nisy fiatraikany tamin'ny nofontsony a de nitory mahamofinaina an' jesosy nitory an'le zava-panahy am'izay hoe vita iny ny mofo ara-nofo mofo nitsakotsakon'ny vatana fa miditra mofo le nteneny jesosy hoe tsy mofo ihany niveloman'ny olona fa nitendriza lokany vavinandroany de nitorina teny am'izay reto olo reto fa ina zava-tranga ary nitory-teny tsy zakan'ny olona teto jesosy rehefa mitory-teny de mitory ny zava-marina jesosy tsy manafosafana tory-teny zany satria jesosy tia atsika ary raha misy ihany mpanompin'andriamanitra manafosafana ao mitory-teny tsy mitory fahotana zany tsy mitory fitsangatsangana ao am-piangonana zany tsy mitory de mba hainao mailo fa sao de mba tsy mpitory teny kristiana zany fa mpitory teny kristiana de ohatrany ataon'ny kristy ohatrany ataon'i jesosy mitory ny zava-marina izy satria ny marina ihany nanafaka andreo olo reo tsy ho andevo ary marina nitondra andreo olo reo voavonjy any an-danitra de rehefa mitory jesosy de tsy nety tam'reto olo reto de niala ny olona de jerenao tsara nge ty zavatra mitrango teny any am'le jaona toko fahenina andiny fa efa any amin'ny toko fahenina andiny fa enina-mbempolo ozy tena andriamanitra hatram'izany de maro tamin'ny mpianany no niepitra ka tsy niara-nandeha tamin'i jesosy tsony zany hoe verin-dalana ny olona nitsangana ny olona tanao le olana napetraka reny hoe mba hisakafo tam'le izarana mofo sy azan-drano mipetraka tsara eo ambony ay maitso mipetraka reny olo reny nitsangana re teto nitsangana andeha ho aizy nareo andeha zay fa tsy zany ny mofo niandrasany teto fa mofo hafa ny hitany eto mofinaina zany ve de mba marina monimonina ny olona de niala ny olona zao ny teny jesosy ary reo mba tiako ianao mba hisaintsaina ty teny ty jesosy raha lasana bavamalala faly izy raha misy mpianatra be deabe faly jesosy raha ohatra hoe miaranteny foana manarady azy ny olona be deabe ny mpino feno fiangonana faly izy fa zao kosa nefa jesosy tsy manampytambo olona tsy te hijanona ny ao am-piangonana tompoko de fitezanana tsika ho any an-danitra fa tsy fanaovana zay mahafinaritra atsika ny any am-piangonana tompo de fanitsinanao mba handeha amin'ny lalana tokony ho izy fa tsy fanaovana zay fampiarahana zay tianao anaraka zay tianao a de atao mifandraika amin'ny tenin'andriamanitra de ianao tsy ala am'izay mahavoafatotra ny nofinao a nefa ianao a teo voakasiky ny ara-panahiny koa tsy zany ny any am-piangonana zao ny tenin' jesosy raha ny tena marina teto jesosy a nahita mpianatra 12 ny janona sisa de tokony zao ny tenen'i jesosy andeha hovaiko aingana nitory-teny de ataoko zavatra mahatamana any reto 12 reto fa very raha tsisy olona tsy hoe zao raha lasana bamanay tadidio fa andriamanitra de afaka manangana vato nitory-teny raha ohatra tsisy olona nitory-teny tsony teo andriamanitra de afaka manendry olona foana ianao za mieritreritra zany hoe za tena maty antoka andriamanitra raha tsy eto tsya tsika maty antoka raha miala ao aminy satria raha miala aminy misaraka aminy sika tsy mahay manao na inona na inona de zao ny zavatra nitranga fantaniany jesosy tampianatra tsotra nareo koa ve te handeha sao de mba te handeha koa nareo fa raha te handeha nareo tsy mety taminareo nitory-teny tsisy olana afaka mandeha safidiny eo amin'andriamanitra raha lasana bavamalala fa mahafinaritra foana ny valitenin'ny petera ary ty matetika ambavan'ny mpitory-teny izy ty ary manisa mahafinaritra anako hoe tompo ho any amin'iza moa zahay tsy nafoy an' jesosy petera tsy nafoy an' jesosy ny mpianatra ny olona ny ala fa reo tsy nafoy ny ala taminy ny antony de zao ny tena zava-dehibe an'le tenin'ny petera nge de lany amin'ny farany hoe akany amin'iza moa zay tompo ianao angeny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay hitanao iabakoka koa tsy nampaninana anazy tsy nanakana azy tsy tian'andriamanitra raha ohatra abakoka raha lasana bavamalala ka tsy namotsina tsony ny aviavy raha ohatra ka tsisy omby tsony tao apahatra raha ohatra ka vonona ny ondry raha ohatra ka tsisy ninona tsony tsy nanakana azy tsy ideran'andriamanitra satria ny antony de tsotra ihany ny fanompony iabakoka an'andriamanitra tsy mijoro ambony voaloboka za te teny aminao androany fa be deabe ny olona manompo an'andriamanitra mijoro ambony vola rehefa misy ny vola manompo izy tsy misy ny vola miala izy misy olona mijoro ambony aviavy ny fanompony an'andriamanitra miankina ny fisin'ny aviavy ny anomponina tsy anompony an'andriamanitra mijoro aiza ny fanomponao sy ny fitiavanao an'andriamanitra misy olona zay reko hoe nangataka viza koa izy hoe andeha hivoaka ny ivelany de nentina mbavaka ohatry ny olona rehetra entina mbavaka fa tsy nivoaka izy a
ny baiboly no natsipy ny voalohany fa tezitra tamin'andriamanitra izy raha lasana babomalala mijoro eo ambony vizavy ny fiainanao mijoro eo ambony inona ny fiainanao sy ny fanomponao an'andriamanitra fa petera tsy nijoro teo ambony mofo dimy sazan-dranoa petera na lasana babomalala de ny teny manao hoe tsy ny teny petera hoe jesosy za tena ho any amin'iza moa zay feno ihany ke rehefa lasy reny olona be da be mofo hoaninay tsia ozy izy petera hoe ianao manana teny fiainana mandrakizay raha lasana babomalala ajoro eo amin'ny fiainana mandrakizay ny fiainanao ajoro eo amin'ny fiainana mandrakizay ny aminao androany tena teteny aminao hoe atenoy izany zavatra rehetrrehetra tsy tondra aviavy sy voaloboka sy ondry sy omby any an-danitra ianao fa raha mety ny ataonao hoe tomposoran'andriamanitra ianao de tompoy andriamanitra omeo voninahitra izy fa raha tsy mety ny ataonao mifalia ao aminy fa ho any an-danitra ianao hoy zany hoe za tena mehezan'ny olona za tena latsain'ny olona mihitsy am'ty zamivavaka ty eny atao ahoana moa ny olona tsy azo ny olona tsy afaka fehezitsika am'izany fa za koa teteny aminao fa hanenina ny aminao reo olo rehefa hitanao hiakatra ho avy ange my farany ho avy ange ny farany ty fotoany ty raha lasana babomalala ho avy ange jesosy aiza ho aiza ny fijoro ny fanomponao tady raha lasana babomalala fa raha mofo dimy sazan-drano roa zany be deabe zao ny mpanompo sampy be deabe zao ny mpanompo sampy a teteny anao a be deabe zao ny mpanompo sampy afaka manao an'izany be deabe a ny olona afaka manasitrana marary fa tsy mandalo am' jesosy am'izao fotoana zao ary ange misy manao zavatra mihoatra noho zay tsy voasoratra jesosy tsy voasoratra mihitsy namaky rindrina muret de Chine zany David Copperfield ange mamaky ny muret de Chine izy manao magie izy vitany zany ka raha iankina am'izany ve mora lasana babomalala hoe ho any aminao ho any amin'iza moa zay jesosy fa ianao nge naina nasitrana ny rafozako izy petera ho any amin'iza moa zay jesosy fa ianao nge nanova rano lasa divay hain'ny olona tsy mivavaka zany am'izao fotoana zany hain'ny devoly zany fa ny zavatra tsy hainy devoly de manome teny ny fiainana mandrakizay taka ny ty teny petera ty teteny aminao ary androany na tsy mamotsy na aza re tompoka za teteny aminao mampairanao hozy davida hoe antitra tanora ankehitriny tanora taloha antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako zay marina ka nafoy tsisy olona mahantra mandrakizay zany eo am' jesosy tsisy olona tsy mamotsy na viavy mandrakizay zany eo am' jesosy fa notemponao aiza mijoro aiza ny fanomponao an'andriamanitra move ny fanomponao an'andriamanitra mijoro tokoa eo ambony aviavy ka raha ohatra ny aviavy tsy misy koa zany ny fonao an' jesosy teteny aminao hoe maherezy ianao tsy adala ry sadraka sy mesaka sy abednego ny joro tanaty saniditra tao anaty laforo rehefa sy navelany akohaka tamin'ny Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny fonon'ireny olona reny de zao hoe fa nivonina nofatana reny nge tsy nafantatra hoe tsy hofaty fa nivonina nofatana zao foana tsy niteny reny eny ho faty anaty laforo fa zao miala eto de ary fantatsika tsara ny efarana fa jesosy mihitsy niaraka tamin'izy ireo jesosy angera lasana babomalala ho an'ny olona anankiray mandalo ady nefa manaiky foana hoe jesosy za tena tianao za tena faly aminao jesosy tsy mba mamelatsika andere zany vita miara-miditra amitsika anaty laforo mamay mampairy anao ary androany misy ny fotoana tsy mamotsina ny aviavy misy ny fotoana tsy misy ny voaloboka mahadiso fanatenana ny oliva fiainany zany ty fiainany ty angera lasana babomalala ety ny ahitantsika an'izany fa ny an-danitra any tsika tsy ahitan'izany tsony karaha zany ve ny analanao tsy ho any an-danitra vo mafy ianao tsy maninona alao misy fotoana tsisy reny rehetrarehetra reny fa ny fonao ny fitiavanao an'andriamanitra ataovy misy foana vonahitra an'andriamanitra rery any aza atao mijoro ambonina zavatra ny fanomponao an'andriamanitra fa ny fotoana tsisy ny zavatra iny tsy hitakoa ianao fa ataovy miorina ao am' jesosy ny fanomponao fa jesosy misy foana misy olona any tsy manan-tsakafo fa misy jesosy eo am' fiainany tsy maty ny anoanany reny misy olona any tsy manana asa fa misy jesosy eo am' fiainany velona foana misy olona any tsy afaka fanadinana fa misy jesosy fa tafafaka amin'ny fiainana maherezy ianao ty ianao jesosy matoky fa raisinao zany teny zany androany de mitraka am'izay ary de aza malahelohelo tsondry fa mifaly mijereva foana ianao zavatra koa teny zavatra fahanao mifaly fa andriamanitra mahafaly ny andriamanitra ivavahantsika raha-pairy olona ndray andro tsy tondra fiara tamin'ndray andro zay fa na de
nandeha train ary tsy zatra nandeha tamin'io ligne anankiray io a dia diso fialana aika eny natonga na diso fialana ty tafahoana tamina ramatoa anankiray zay ary rehefa teny moa dia tafaresaka tsinahy nefa moa amin'Andriamanitra tsisy tsinahy zany rehefa niteny aho hoe zaho ampitory teny nanomboka liana ilay ramatoa ary nitoriana teny dia zao zavatra teneniny hoe tena liana be amin'izany a izay manjary marina ianao lahaliana satria zao ny Andriamanitsika Andriamanitra mahaliana raha tsy nambavy malala miatrika olana mafy zany olona zany a tena tsisy mamiratra koa ny fiainan'izany ary tena nahaviavina voaloboka na vondrona vosy na ninonina eo amin'ny fiainany tsisy mamiratra fa zany efa miteny anao hoe nampianarina izy hoe mahaiza mifaly eo amin'Andriamanitra mahaiza mifaly fa Andriamanitra mafaly io ary ny Andriamanitra tsy maintsy mahita zavatra ampifaliana ny zanany foana io fa ny olana le zanany tsy mety mahay mifaly eo aminy amin'izao fotoana izao ny fiainan'izany zany efa manomboka misokatra tsikakely a voninahitra ao an'Andriamanitra akoa teteny aminao androany tapao ny alahelo tena avelo mihitsy ianao malahelo lava monomonina lava tsy mety afa-po mieritreritra voaloboka sy aviavy sy anona tsy misy ireo foana ty tsy afahanao mandroso nefa tadidio fa ny fiderana an'Andriamanitra sy fitiavana an'Andriamanitra zany mahatafity zany maherezy ianao a korazy a ny aviavy mety tsisy fa mifahasoavan'Andriamanitra eo aminao ary ny aviavy mandalo misy ny fotoana avokaran'ire misy ny fotoana tsy avokaran'ire fa mifahasoavan'Andriamanitra vokatra isan'andro isan'andro tokony ho fary foana ianao a mahereza tia anao Jesosy a mankasitraka ny hatramin'ny farany a voninahitra ny eo anazy irery ihany a amen